Toloka ivavaka isika ry havana. Raha tsara indrindra manome voninahitra ny anaranao zahay amin'izao maraina izao satria novonjenao ary dia nafahanao tamin'iny alina maizina iny. Nahazo ny fofinaina vaovao, andro vaovao. Koa mankasitraka anao izay iray malala satria ianao irery ihany no afaka mampitombo ny andro iainanay amin'izao fiainana izao. Fony aminao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay mpamonjy anay ilay Mesia tonga nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Manesy teny eto anatrihanao Jesosy, Diovy amin'ny ranao soa mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tompo, omeo anay indrindra fonao ka mba ho tanteraka aminay tokoa ilay teninao hoe havaozonao isa-maraina ny famondramponao aminay zanak'olombelona. Ankehitriny izahay mangetaheta ny teninao fa ny teninao matso dia jiro ho an'ny fiainanay, anilo ny tongotray sy fahazavana ny lalanay. Koa fanahinao masina izay fanampanoratra ny teny no angatahako ihany koa mpanompo tsy mahasoa aho Jesosy, ataovy ety ambavako amin'ny alalan'ny fanahy masinao ny teny rehetra izay tianao ho ambara, indrindra alohan'ny hitaperan'izao taona 2024 izao. Manakambara aminay ianao fa maro tokoa ny lalana mety heverinay fa mahitsy, kanefa betsaka amin'izy ireny mitondra anay mivarina any amin'ny fahaverezana. Mitenena Jesosy, mitenena araka ny fombanao fa mangetahetanao zahay. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana ary ampitombona amintsika trany ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Toano ireo mpiahy ny fanahinao. Zany ny lohahevitry ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity. Toano ireo mpiahy ny fanahinao. Hojerevantsika ny epistily ho an'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko 7, andininy 17 ka hatramin'ny 14. Ho vakiana izany teny izany amin'ny anaran'ilay Kristy nandresy ny fahafatesana manao hoe: tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa no nandidian'ny Tompo fa izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny teny izay tondrana ny vatsim-panahy dia ilay farany andininy 14 vakina teo hoe: toy izany koa no nandidian'ny Tompo fa izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Ry havana malala ao amin'ny Tompo any soratra masina ry havana, na ao amin'ny testamenta taloha zany na ao amin'ny testamenta vaovao zany, dia samy mampianatra fa ireo izay manoka tena ho an'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ry havako dia tokony hiaindraiketany ireo izay nandray fitahiana ara-panahy avy amin'izany. Koa dia namerina ary sady nampatsiahy izany foto-kevitra izany indrindra i Paoly eto raha nampianatra ny fiangonana tany Korinto izy. Fiangonana izay naoriny ka nahatonga azy teny hoe: toy izany koa no nandidian'ny Tompo izay efa mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Hojerevantsika zany ry havana mba andinitsika tsara tsika izay vahoaka an'Andriamanitra hoe aiza ho aiza zany teny zany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao, amin'ny maha-kristianina tokony hanefa hadidy. Aisy anao ry havana manoloana an'izany teny zany. Toy izany koa ozy nandidian'ny Tompo. Zavatra voalohany zany voalaza eto. Nisy zavatra zany nandidian'ny Tompo, nandidiny Tompo. Hoy Paoly apôstôly mantsy amin'ny andininy amin'ity Korintianina voalohany toko 7 te hampity izy ary te haneho amin'ny vahoakan'Andriamanitra izay tsy iza zany, zanany ara-panangy zany fa nisy zany ny fampianarana nomeny Jesosy.
ary ny amin'ny fandraisana amin'ny fifandraisana azafady eo amin'ny mpitoroteny sy ny olona izay notoriana izany. Ka de misy hevitra zany tia ny tompony voizina ao anatin'izany. Misy teny sy hafatra izay nampitainy. Ka tia ny tompo zany ho tafita eo amin'ny mpianana sy ireo mpanaradia azy. Milaza mantsy Paoly fa fampianarana izay nasain'i Jesosy no tanteraina sy tokony iainana ny zavatra nolazainy. Zany hoe tsy izy Paoly apôstôly velively no tompon'ilay hafatra izay ampitaina, fa fantosina iampitain'ilay teny avy amin'Andriamanitra ihany izy. Ka hevitra sy fampianarana avy amin'i Jesosy zany izany zavatra nataon'izany. Saingy izao, nanamarika i Paoly ry havako fa hafatra tena nandindin'ny tompo azy io. Toy izany koa izy no nandindin'ny tompo. Zany hoe nantsitrateriny zany toy izany koa no nandindin'ny tompo. Didy hoe eny tompoko, zany hoe tena zava-dehibe tamin'i Jesosy zany, ary tena tiany zany ny fahatanterahana zany didy zany. Fa ny tsy fahatanterahana zany hafatra zay napetrany zany kosa dia zao mampalahelo an'i Jesosy zany. Satria nahoana? Satria toy ny tsy fankatoavana amin'ny teniny zany, toy ny tsy fankatoavana ny sitrapony zany. Ry havana malalo amin'ny tompo. Jesosy namela hafatra. Andriamanitra nitondra fampianarana izy. Ary Andriamanitra ihany koa te hampirisika antsika, hanika, tsika izay mpanaradia azy koa ankehitriny, didiny, mandidy izy. Zany hoe iriny zany tsika hanatanteraka zany voalazany zany. Jesosy Kristy no nandidy. Dia maneho zany fa te hiara-dalana ary koa te hanoro hevitra ny mpanaradia azy ny tompo. Jesosy mandidy dia maneho koa izy mahatompo azy izay feno fahefana. Hanika miteny amin'ireo vahoakan'Andriamanitra izy, amin'ny olona izy. Dia hoy izany fanontaniana hoe inona moa ary ity fampianarana na hoe didy izay nandindin'ny tompony mpino ary ampatsahivon'ny Paoly ny fiangonana tany Korinto ity? Mazava ny teniny teo ka tena mazava be mihitsy. Hoy izy, izay mitory ny filazantsara ozy dia hazo fivelomana amin'ny filazantsara. Manahirana mantsy ny mitory an'ity teny ity ry havana, fa noho ny katona ny taona ry havako, dia noteren'ny fanahy mafy ny tato anatin'ny fo sy ny fanahiko. Tsy maintsy ambarako ny fahamarinan'Andriamanitra. Manahirana mantsy mitory an'izao. Kanefa ry havana, rehefa mitompo tokoa no mandidy ny tompo, dia tsy maintsy lazaina ny fahamarinana. Tsy Paoly ry havana no lohalaharana ny heviandra ny fampianarana zany. Fa efa hita hatrany amin'ny testamenta taloha izany araka ny voalazako. Tamin'ny fiahin'ny fiangonana ny Levita taloha, efa hita izany. Ary teny izay nandidin'ny tompo sy nampimeperan'ny Jesosy zany ho an'ny fiangonany izany teny izany. Izay namaly ny antson'Andriamanitra mantsy ry havana. Ka nanolo teny ho mpiara-miasa aminy, mirotsaka an-tsehatra ho mpanompon'Andriamanitra. Hanika manaiky ho irakany. Zany hoe tonga manao ho zava-dehibe sy lahara-pahameana ny fitoriana ny filazantsara. Zany hoe mitarika ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy, milaza ny famonjena vitany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ihany koa mitaona ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havako, ny olona toy izany, ny mpanompo toy izany, dia tokony hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Toy izany koa ozy no andidin'ny tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Hahazo fivelomana hoe tompoko. Zany hoe tsy mangataka zany na miangavy fa omena sy tolorana izany. Hanika tonga mandray ny fivelomana izy. Ka ny mpino zany, ny vahoakan'Andriamanitra zany, ny fiangonana zany, no antson'Andriamanitra ho toy ny mpiara-miasa aminy hamelona ireo iraka izay irain'Andriamanitra izany. Zany hoe tokony ho tsapany fiangonana zany fa adidin'ny fiangonana no manome
fivelomana ho an'ireny mpitory ny filazantsara izay manao ny ainy tsy ho zavatra hanambarany Jesosy Kristy sy ny famonjeny amin'izao tontolo izao ireny. Ka mba hahatonga zany ny mpitory ny filazantsara tsy herikerika ny amin'izao fiainana izao, ohatra mba hifantohany amin'ny asan'Andriamanitra tanteraka. De zao napetraky ny tompo amin'ny fiangonana zany ny adidy amin'ny fikarakarana an'izy ireny. Zany hoe tsy natao raha tokony ho izy zany, tokony tsy natao hiantotena ireo, fa ho lany amin'ny asan'ny tompo ny androny manontolo. Zany hoe tena misy zany ny olona manday antso avy amin'Andriamanitra hany ka voatokana feno izy ho amin'ny asa fanompoana, ka tokony zao nankinina amin'ireo izay nizarana ny vaovao mahafaly zany ny fiahiana azy. Izay no kendren'i Jesosy Kristy ry havako. Dia ny androsoan'ny fitoriana ka antoka mahalavorary an'izany fitoriana zany ny fifanohanana eo amin'ny mpitory sy ny sehatr'asa rehetra izay iasany. Indrisy mantsy ry havana fa betsaka ery amin'ity zao tontolo izao ity, ny efa voatokan'Andriamanitra ao am-panao asa-pisoronana tsy maintsy voatery mitady asa izy hamelomany ankohonany, tsy maintsy voatery miasa izy ry havana, satria tsy velon'ny fiangonana izay hitandremany. Zany nge ry havana mampieritreritra zany mamenatra anie zany ry havana, tena mamenatra zany ry havana, ary de mampahery ianao mpitory ny filazantsara ankehitriny. Azakivy amin'izany ianao. Azakivy amin'izany ianao fa tsy very maina akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Izany no nahatonga ny tompo ny teny. Raha naniraka ny apôstôly 12 izy hoe aza mitady volamena ozy na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na koa ozy na kitampom-batsy ho amin'izay aleha na akanjo roa na kapa na tena ozy, fa ny miasa ozy dia mendrika hahazo ny haniny. Zany ke ry havana. Kanefa ry havana teny tompo koa dia milaza hoe aoka izay tsy miasa koa tsy hinana. Atao ahoana ny hamelomana ny ankohonana ny mpitory ny filazantsara antsika protestanta dia manambady ny mpitory ny filazantsara, manana ankohonana ireo, kanefa raha tsy velo ny fiangonana. Hanome tsiny azy va isika? Raha tsy maintsy hitady azo soa ny ankohonana izy. Koa raha nanoratra ny epistily ho an'ny fiangonana tany Korinto ary Paoly dia nilaza izy tamin'ny 9:5. Jereo tsara, aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary ozy izy. Ry havako, raha ny biby aza no anaovana tahaka an'izany, maika fa ny olona izay miasa ho fitahiana ho an'ny hafa ry havana. Eto amin'ny ty Korintianina 1:7-4 no foaziny Paoly ary ny fiangonana. Kotrokotroan'ny Paoly ny fiangonana, ary dia nentaniny mihitsy aza mba tsy hanadino ireo mpitaiza ny fanahiny, satria nahazo zavatsoa ireo dia andraikitr'izy ireo izay nampianarina ny tenin'Andriamanitra ny fanohanana ny mpitory ny filazantsara. Zany nahatonga ny Paoly hiteny ary ao amin'ny Galatianina 5:9 manao hoe aoka izay ampianarina ny teny, aoka izay ampianarina mba hahafoy zavatsoa ho an'izay mpampianatra. Zany no mazava-dehibe ny fisiany fandaharam-potoana rehefa avy ny farafaran'ny taona ho antsika protestanta fankalazana hoe ny alahady ny mpitandrina izany ry havako malala ao tompo, mba hanehoanao ny fankasitrahanao ho an'ilay mizara ny teny soa mahafaly ho anao nandritra an'izay taona idiavana izany. Zany no mazava-dehibe no fitsinjovana ry havana any reny mpitory ny filazantsara ireny. Tena miankina betsaka amin'ny fiangonana ry havana. Tadidio zao, miankina betsaka amin'ny fiangonana ny fahatanterana ny asa. Aza dino zany ry havana. Tsy ho an'ny mpitory filazantsara ihany, fa ho an'ny fiangonana miankina aminy koa ny fahatanterana ny asany ry havako. Ka tandremo
Andremo ry havako sao simba ny asan'Andriamanitra satria reraka ny mpanompon'Andriamanitra izay mamahana teny soa mahafaly ho anao isanandro. Reraka izy satria nofo ihany koa izy ry havako malala fa anadinany Jesosy amiko sy aminao izany. Ka ny mpino ary no irak'Andriamanitra voalohany omeny andraikitra mba hikarakara sy hamelona ny mpitandrina izay mitory ny filazantsara eo aminy. Noho izany afaka malala ho tombo miangavy anao aho. Miangavy anao aho. Tohano ireo mpitory ny vaovao mahafaly amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hevitra, amin'ny alalan'ny fitaovana, amin'ny alalan'ny fiaina. Hevery sy atsarao. Atsarao hatrany ny fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra. Aza dinoina fa ny tsy fanatanterahana an'izany ry havana sy ny tsy fanohavana ny tokony atao ry havana dia isan'ny fahadisoana lehibe goavana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Aza milaza fotsiny ianao milaza hoe zaho efa tsy mijangajanga intsony, tsy mandainga intsony, tsy manao an'izao intsony, tsy mangalatra intsony. Marina izany, tsara dia tsara izany. Kanefa hoy ny Tompo, zavatra iray monja iray tokana ozy no hangatako aminao. Afaka midinao ve ny fanananao? Hitoriana ny filazantsara zay nahatonga n'ilay zanaka mpanan-karena nge? Sarotra zany satria tsy nahafoy dia inona ny hafarany? Very izy. Ka zaho tsy tokony hanana ahiahy amin'ny zavatra ilainy ny mpitory ny filazantsara mba ho fampandehana ny asa fanompoana izay nanendren'Andriamanitra azy sy ho fampandrosoana ny fiainany amin'ny mampitory ny filazantsara azy. Ry havana malala amin'ny Tompo. Tsy ilay hoe didy hoe tsy maintsy atao, tsy tokony hatao hoe adidy no antony manosoka ry havana, fa ny fahatsapana fa zava-dehibe tokoa ry havana, izany hoe tena mampandroso ny fiangonana izany. Tsy hoe tamboko na valikasasarana na valibabena fa zao ry havako fanehoam-pitiavana sy fankasitrahana ho fankatoavana ny tenin'ny Tompo sy fitiavana ny handrosoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zavatra mampalahelo amin'izao mantsy dia zao rehefa tsy tiana ny mpitory ny filazantsara dia zao ampahoriana izy. Ny tenany no tsy tianao fa izao ny asan'Andriamanitra no tsy tianao miaraka amin'izany ihany koa. Jesosy Kristy no tsy tianao amin'izany ihany koa. Fa raha ny fitiavana no anatintsika, fitiavana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Izy inona moa ny mpanompon'Andriamanitra? Mpanompo tsy mahasoa ange ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitory ny filazantsara. Tsy inona ro bitika manoloana an'i Jesosy Kristy fa zao irak'Andriamanitra io ihay ny fanahinao. Raha mbola mitory ny filazantsara marina eo aminao izy, avy amin'Andriamanitra izy. Noho izany ry havako malala ao amin'ny Tompo. Tohano avako ny mpiahy ny fanahinao. Raha jerena izay voalaza teto izay dia zao hoe nisy zany zavatra henontsika tandroany, nisy afatra lehibe napetraky ny Tompo. Didy io afatra io. Izany hoe io didy io dia ny hoe ny mpitory ny filazantsara dia tokony ho velomin'ny filazantsara. Fa hoy indrindra mantsy Paoly apôstôly ary araka ny teniny entsika teo hoe toy izany koa no nandidin'ny Tompo fa izay mitory filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. An'Andriamanitra rery ny voninahitra, an Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ny voninahitra. Fa ho antsika tsirairay avy koa ny fankatoavana ny tenin'ny Tompo ary indrindra ny fanohanana an'ireo madinika kelin Jesosy madinika nge ny mpitory ny filazantsara, anisan'ny madinika Jesosy ireo. Antsika tsirairay avy zao ny fanohanantsika ary ny fanehoantsika fitiavana ary fankasitrahana amin'ny asa kely dibitika izay tanterahany fa aza vela isento amin'ny fanompoana ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika akory izany. Aleloia. Amen. Ivavaka sika ry havako. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareto misaotra anao dia misaotra anao amin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Sarotra mantsy Jesosy
ny mitory ny filazantsara tahaka an'izany. Tena sarotra amin'izao andro izao satria dia mety hoe veriny olona fa mangataka izahay parentére reo mpitory filazantsara reo sy zao reo mpitory filazantsara reo. Ianao Jesosy mahalala mahita fa tsy misy zavatra mandroso ao anatin'ny fanjakanao raha tsy ampiasainay ireo talenta izay nomenao anay Andriamanitro, hanohananay ny asanao Jesosy, hanohananay ireo mpanomponao mba tsy ho reraka andalana ireo Jesosy malalako, fa mba hatateraka tokoa ny asa izay naniranao azy araka ny tenin'ny Paoly any amin'ny farany hoe na tateraka na totosa ny fiazakazahako aho. O Jesosy malalako, mampitrafo aminay, maro aminay aniny mafoe tsy manana fitiavana ny maro, ary amin'ny farany tokoa dia efa voalazanao anie zany any aparany any dia hisy andro mahoro. Ny olona ho ianao dia ho tia tena, ho tia vola, ho izany sy izany rehetrarehetra izany Jesosy malalaka zao. Tsy mitsinjo ny filazantsaranao intsony fa faly mandray fotsiny, faly mampiasa manandevony ireny mpanomponao ireny. Zany moa efa dinana natao teo anapitsiranao zany hoe ho andevinao zany Jesosy, kanefa kosa Tompo misy tsy fahamarirana nataonay amin'ireny mpitory filazantsara ireny Jesosy. Vangio Jesosy malalako, ny fosy fananay tsirairay avy Jesosy, ahafantatra ny tokony ho ataonay, fa andrao tokoa andray andro manoloana anao anie zahay ka ho lazainao hoe tsy fantako ianao raha hatrizay nohony aminao ory ranomaso lava ireo mpanomboko ireo. O Jesosy malalaka, raha izany tsy andovanay ny fiainana mandrakizay dia perte anie zahay Jesosy, perte anie zahay. Fona aminao Tompo amin'ny adidy tsy vitanay, fona aminao Jesosy ny ankalanay anireo mpitory filazantsara ireo ka tsy nanohananay an'izy ireo araka tokony izay fanomezam-pahasoavana nomenao anay Andriamanitro. Milela-paladia Jesosy amin'izao sisa izao, heninay ny teninao fa indraindray toa tsy sapanay tokoa nge zany fa mitondra anay amin'ny fahaverezany, fa anio ny fanahy fahamarinanao aoka hamangy Jesosy malalako ho an'ny olona rehetra maheno an'izao fitoriana izao Jesosy, na any amin'ny aina manjery rehetrarehetra any Jesosy malala, na iza mahaino an'izao filazantsara izao. Ka Tompo andotratra ka hita hoe mpaniteny hoe mpanompo tsy mahasoa izahay. O Tompo, hangataka famindram-po aminao raha nampisento an'ireny mpitory filazantsaranao ireny zahay, kanefa Jesosy mahatoky fa ny fanahinao mahery tsy nomenao fanahy osa zay Kristy mpanjaka, fa fanahy ny fahonoana tena sy fitiavana izany Jesosy ny aty anatinay. Ka amin'izao sisa izao zany fanahinao masina izany aniraka anay Jesosy, anatanteraka ny adidinao, anao ny sitraponao fa adidikay ny fanohananay araka nyity epistily ity dia tokony adidinay izany Jesosy malalako. Ka fanahy masino ka sy ho ary ny tsirairay avy afantatra ny adidiny izay tokony ataony amin'ireo mpitory ny filazantsaranao rehetrarehetra reo Jesosy, dia mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany no firoborobondo filazantsaranao enony ny teninao manakoako manomboka Jerosalema, Jodia, Samaria hatrany amin'ny farany tany, ary ny lela rehetra ederanao, ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehanao. Misaotra betsaka mpanjaka malala, misaotra Tompo malala, raisoavako ny fitahiana mitsolo-drano mahery ho tononona amin'ny anaran'ilay Kristy Jesosy lohan'ny fiangonana manao hoe itayanao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka miditra fo aminao, anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka mianao fifaliana sy fiadanana. Mpanompoka izay nofidiko ny Tompo tsy mba ho ariko mahereza ry mpitory filazantsara namako, fa izao ny tsika dia na ho voky na ho nona tsy ala amin'ny fanompoana. Ho anao kosa Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ho anao ny dera, ho anao ny haja, ho anao ny voninahitra mandrakizay, fa ho anay vahoakanao kosa ny fankatoavana ny didinao. Alleluia, alleluia, amen. Maheresa daholo tompoko. Bonne journée.